Anio Alakamisy Fjkm taona 2024 Andro Niakarana ary indrindra andro voalohany natokana ho an'ny fanitarana eto amin'izao Fjkm Ambohijafy Fanantenana izao. Riavana mahatrao amin'ny tompo ho amintsika rehetra ny fahasoavana ombam-piadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika ary ny fampiraisana avy amin'ny fanamasina. Amen. Ideran'Andriamanitra sika riavana. Ndesiko afatsika ny Apokalipsy toko faharoambin'ny folo. Ny Apokalipsy toko faharoambin'ny folo, ny andinin'ny fahafolo sy ny andinin'ny faharakambin'ny folo. Aorinan'izay dia iraitsika ny firana Fjkm Ambohijafy ny andinin'ny voalohany sy ny fahatelo. Rehefa hitatsika ny Apokalipsy toko faharoambin'ny folo ny andinin'ny voalohany sy ny faharakambin'ny folo, dia rahatsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy zany manao hoe mitsangana isika riavana iara-maky ny tenin'Andriamanitra. De nahare feo mahery tany an-danitra nanao hoe ankehitriny de tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjaka an'Andriamanitsika ary ny fahefan'ny Kristiny. Satria nazera ilay mpiampanga ny rahalahintsika, de ilay miampanga azy eo anatrehan'Andriamanitsika andro amanalina. Ary izy ireo naharesy azy noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny teny filazana azy. Ary tsy nankama amin'ny ainy intsony izy na de ho faty aza. Amen. Iraitsika ny hira 530 ny andinin'ny voalohany sy ny fahatelo. Ivavakytsika. Andriamanitra ray zanaka fanamasina, midera anao zahay noho ny amin'ny Jesosy Kristy mpamonjy anay, ilay mpanjaka ny mpanjaka efa niakatra ho any an-danitra ary mipetraka eo an-tanakavan'Andriamanitra ray. Faly zay midera anao satria tsy misy Andriamanitra tahaka anao. Ilay nidina teto an-tany ho famonjena izao tontolo izao ka nandresy ny fahafatesana
ary niakatra ho any an-danitra izay mifona ho anay sy manamboatra fitoerana ho anay. Mideranao zay satria ianao ny Andriamanitra tsara sady mpanao tsara, Andriamanitra masina indrindra, ka de rainy ianao noho ny am'izao fotoan-dehibe sy manatantara amin'ny fiainana kristianina izao. Ankehitriny nefa tompo de miariary eo ny atrehanao ny tsy fahatanterana rehetra, na de efa nasainao zay manetry teny ambany tanamaherinao ka anaiky ny fitarian'ny fanahy masina, de tsy mahay manetry teny zay, fa izay tianay ihany no ataonay. Hany ka diso eo ny atrehanao zay tompo, de mifono zay noho ny amin'ny rahan'i Kristy mpamonjy anay. Ary ankehitriny ihany koa de mitary lalana anay amin'ny fanahy masina amin'ny fotoana rehetra zay tanterahana eto, fa ataonay voninahitra ao zany ry Jesosy Kristy mpanjaka malazo, ary tario lalana zay mifanahy masina araky ny teninao, raha misy mivory roa na telo manarako teo fovoany aho. De amin'ny anaranao Jesosy Kristy mpamonjy anay no azahoany manao zany vavaka zany, misaotra mpamonjy malalo. Amen. Petraky sika. Tonga sahady isika riavana amin'ny fienotsika ny tenin'Andriamanitra sy elohavan'ny vavaka. Ko melohany zany de ataotsika ny firana fa 7:70 ny andininy 4 eo ampipetrahana ihany. Iombana vavaka sika ry havana. Amin'ny fofen'ny fifaliana ry Jehovandriamanitra tomponay ao, ny soranay sy derahanay ary mezanay voninahitra ny anaranao. Noho ity ora mamy indrindra izay omenao anay ity indray dia ny andrenesanay ny fivaky ny teninao sy andrenesanay ny afatra avy amin'izany teninao masina izany. Angatahanay ny fanahinao masina tompo, ameno anay tsirairay avy indrindra ireo tompon'anjara izay hamaky ny teny, mba haizany mamaky mazava tsara izany teninao izany. Ao ihany koa ny vahosotra ao izay hanambarany sitraponao dia ny fanahinao masina ny endriny lelany, tsy hisy ambarany aminay afa-tsy ny sitraponao irery ihany. Ao koa izay tsirairay avy isambatan'olona sisa tokantrano, andrezany sitraponao izany dia ny fanahinao masina hanadio ny fonay, ahaizanay mandray ny teninao ary ny herin'ny teninao Andriamanitra hanovany fiainanay, hanavao anay mba olona araka ny sitraponao izahay, ary ny fitarihan'izany fanahinao masina izany no angatahanay indrindra, hameno anay tsirairay avy. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy mpamonjy anay no anaovanay mivavaka ay, misaotra tompo. Amen. Iaraka maka sian'ny teny soratra masina tsika tompoko. Zany dia hitanareo amin'ny Salamo. Salamo 770 andiny voalohany ka hatramin'ny 7. Salamo 770 andiny voalohany ka hatramin'ny 7. Rehefa hita dia raha tsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Mite hafa tanana ry firenena rehetra, miobio an'Andriamanitra, fa Jehova no avy indrindra ka tokony atahorana. Mpanjaka lehibe ambony tany rehetra izy, mandresy firenena maro izy ho ambanitsika, ary firenena samihafa ho ambanin'ny tongotsika. Mifidy ny lovantsika ho atsika izy, dia ny voninahitry Jakoba izay tiany. Efa niakatra tamin'ny fiobiana Andriamanitra, Jehova niakatra tamin'ny fitsofana ny anjomara. Mankalaza n'Andriamanitra, eny, mankalaza. Mankalaza ny mpanjakatsika, eny, mankalaza. Fa mpanjaka amin'ny tany rehetra Andriamanitra, maiza mankalaza tsara ianareo. Andriamanitra manjaka amin'ny firenena samihafa. Andriamanitra mipetraka eo ambony seza fiandrianana masina. Ny mpanapaka ny firenena samihafa miangona. Ho olon'Andriamanitra i Abrahama, fa Andriamanitra
ny ampingany tany avindrindra izy amen. Hotoizantsika ny famakinana soratra masina araka izay hitantsika amin'ny filazantsara araka ny jauna toko 420 raisina amin'ny andinin'ny 5 ka hatramin'ny 120 filazantsara araka ny jauna toko 420 raisina amin'ny andinin'ny 5 ka hatramin'ny 120 rehefa hitantsika rehetra dia voakina amin'ny anaran'ny tompo. Fankehitriny makany amin'izay naniraka aho ary tsy misy aminareo manontany aho hoe ankaiza ianao fa satria nilaza izany taminareo aho dia votona lahelo ny fonareo. Fa izaho milaza ny marina aminareo, mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy ala aho dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra, fa raha andeha aho dia hirahiko aty aminareo izy, ary raha ho tonga izy dia ampiaika izao tontolo izao ny fahotana satria sy ny fahamarinana ary ny fitsarana, ny fahotana satria tsy mino ahy izy, ny fahamarinana satria makany amin'ray aho ka tsy mahita ahy intsony ianareo, ny fitsarana satria ny andrian'izao tontolo izao dia efa voatsara. Amen. Hofaranantsika ny famakinana ny tenin'Andriamanitra arak'izay hita ao amin'ny Hebreo toko 10 ny andiny faraka amby folo ka hatramin'ny fahavalo amby folo. Hebreo toko 10 ny andiny faraka amby folo ka hatramin'ny fahavalo amby folo. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ny mpisorona rehetra dia mitsangana isan'andro manao Fanopoam-Pivavahana, tsy manatitra ireny fanatitra ireny ihany matetika, izay tsy mahaizitra ny ota, fa izy kosa rehefa nanao fanatitra iray monja ho mandrakizay noho ny ota dia efa mipetraka eo an-tanana ankavan'Andriamanitra. Ka hatramin'izao dia miandry izy mandra-panao ny fahavalo ny fitoeran-tongony. Fa ny fanatitra iray ihany no efa natanterahany ho mandrakizay izay olona hamasinina. Ary ny fanahy masina koa manambara izany amintsika fa rehefa voalazany hoe izao ny fanekena ataoko aminy rehefa afaka izany andro izany ho Jehova. Ataoko ao am-pony ny lalako sady hosoratako ao an-tsainy. Dia hoy koa izy ny fahotany sy ny elony tsy ho tsarovako intsony, ary rehefa misy famelana ireo dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana izay notsika ny tenin'Andriamanitra sika riavana, koa melohan'ny Niakarana mpanompon'Andriamanitra hitondra izany dia ataontsika ny firana fa 420 eo am-pitsanganana no anaovantsika an'izany ka ny andininy voalohany ihany. Riavana malalo amin'ny tompo, mampitomboana ao aminareo mandrakariva ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra Ray Jesosy Kristy ilay niakatra any an-danitra. Dia faly miarabantsika rehetra riavana, mahatratra zao andro miavaka sy manokana amin'ny fiainana kristianina izao, indrindra tao amin'ny tantaram-piainan'i Jesosy Kristy dia niakarany tany an-danitra. Ary zava-dehibe mihitsy izany, ankalazaintsika amin'ny tompony amin'izany, fa Andriamanitra velona izy, Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainantsika. Miarabantsika ihany koa ao anatin'ny komitin'ny fanitarana sika fiangonana rehetra, mahatratra izao andro ny fanitarana izao. Koa andeha hosokavantsika riavana ny filazantsara araka ny Jaona toko 420 ny andininy 5 hatramin'ny 120. Izany filazantsara araka ny Jaona zany riavana dia ao anatin'ilay teny fampahirezana nataon'ny tompo mialohany andaozany ireto mpianatra ireto. Nanomboka tany amin'ny toko 420 moa zany
le fampiononana, fampianarana, fampahirezana ataon'i Jesosy Kristy. Ary ny tena zava-dehibe tao anatin'izany, rehefa mamaky ity filazantsara araka ny jaona toko 5:20 ity isika dia navoitra ny tompo mihitsy ny hoe tena mahatsara azy, mahatsara antsika ny fialan'i Jesosy Kristy, mahatsara antsika ny fialan'i Jesosy Kristy. Fa raha tsy ala ho izy dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra. Io mpananatra io izay fanlazain'i Jesosy tany amin'ny toko 4:20 sy ny 5:20 dia ambarany fa ho avy. Koa ny fiakaran'i Jesosy Kristy any an-danitra ry havana dia tena zava-dehibe ho antsika kristianina satria antoka ho antsika amin'ny andatsahany ny fanahy masina. Tombontsoa ho antsika tsirairay avy ny fialany mba azahoany manome antsika ny fanahy masina. Fantatsika tsara mantsy fa i Jesosy Kristy raha ilay Andriamanitra tonga nofo teto an-tany dia voafetra ihany amin'ny manofo azy na dia Andriamanitra aza izy, voafetra ohatra ny toerana izay alehany. Raha tao Jerosalema izy dia tsy afaka nakany Jodia amin'iny fotoana indray mandeha iny, fa ny fanahy masina kosa dia tsy voafetra ny toerana, afaka miasa sy manerana izao rehetra izao. Io ilay Andriamanitra tonga eto amintsika ao amin'ny Trinité moa izany dia izy ilay persona fahatelo. Ka izany asan'ny fanahy masina izany ry havana no avotra nyity filazantsara araka ny jaona toko 5:20 ity. Andao vakitsika izany eo amin'ny 17, ny 8, ny 9, ny 10. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa izao milaza ny marina aminareo, mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy ala aho dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra. Fa raha andeha aho dia rahako aty aminareo izy. Ary raha tonga izy dia ampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Ny fahotana satria tsy mino ahy izy, ny fahamarinana satria mankany amin'ray aho ka tsy mahita intsony ianareo, ny fitsarana satria ny andriana izao tontolo izao dia efa voatsara. Arak'izany ry havana dia misy asa telo lehibe izay asongadin'i Jesosy Kristy ataon'ny fanahy masina. Voalohany amin'izany ny fanahy masina no mampiaiky izao tontolo izao ny fahotana. Ny fanahy masina no mampiaiky izao tontolo izao ny fahotana. Fa inona moa ny fahotana? Ny fahotana dia mazava izay ambara eto hoe ny tsy finoana an Jesosy Kristy. Ny tsy finoana an Jesosy Kristy ho Andriamanitra, ho tompo sy mpamonjy. Tena fahotana mahafaty izany ary mahavoaheloka. Fa hoy ihany Jaona apôstôly manao hoe izay mino ozy izy dia tsy hoelohana, fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka raha teo satria tsy mino ny anaran'ny zanakalahy tokan'Andriamanitra izy. Hitantsika izany amin'ny filazantsara ny Jaona toko 7 ny 7:20. Tena fahotana ry havana ny tsy finoana an Jesosy Kristy. Ary ny olona tsy mino an Jesosy Kristy ho Andriamanitra, ho tompo, ho mpamonjy dia manao ny tena no Andriamanitra izy. Ka ny fahaizany sy ny fahalalany ihany, ny heriny no iankinany sy ianteherany. Ireo no hevery no mpamonjy azy. Na koa tsy ny tenany fa manangana tompo hafa izy. Ohatra ny vola. Ary zany moa ny tena ataon'ny olona ho Andriamanitra ankehitriny, ny vola na ny arena. Io moa ilay atao hoe mamona, izay tena misandoka ny toeran'Andriamanitra ao am-pon'ny olona. Ary io no mibaiko ny fiainany. Na ny olona tsirairay avy izany, na izao tontolo izao mihitsy aza. Ny voninahitra, izany no ataon'ny olona ho mpamonjy azy, ho Andriamanitra, ho tompony, ny politikany sy ny olona manodidina azy rehetra. Ry havana, rehefa tonga ny fanahy masina
dia io no mampiaiky azy a zany fahotana ny amin'ny tsy finoana an' Jesosy Kristy izany. Fa ny olona izay tsy asan'ny fanamasina na tsy mety mandray zany asan'ny fanamasina izany a dia latsaka ao anatin'izany fahotana zany ka vokatry ny tsy finoana dia tonga ireo zava-dratsy samihafa izay ianteherana, iankohofana nefa manalavitra an'Andriamanitra. Ry havana, misaotra amin'ny tompontsika fa nomeny antsika ny fanahy masina. Nomeny eto amin'izao tontolo izao ny fanahy masina. Ary ho antsika kristianina rehefa mitory ny filazantsara isika dia angatahantsika mafy zany fanahy masina izany mba hiasa any am-pon'ny olona. Ahatonga ny olona anetry tena hibebaka marina eo amin'ny tompo. Ary tahaka an'izany koa isika rehefa hiasan'ny fanahy masina dia mino fa tsisy famonjena afa-tsy ao amin'i Jesosy Kristy irery any. Fa ny faharosady izay hitantsika eto asan'ny fanahy masina araka izao andininy fahavalo izao ihany dia hoe izy no mampiaiky ny amin'ny fahamarinana, mampiaiky ny fahamarinana. Fa inona ny fahamarinana? Hoy ny andininy fahafolo hoe ny fahamarinana satria mankany amin'ray aho ka tsy mahita intsony ianareo. Ny fahamarinana zany dia hoe io Jesosy Kristy io no mpamonjy nitondra ny fahotantsika teo amin'ny hazo fijaliana, maty, nitsangana tamin'ny maty, kanefa tsy nipetraka teto ihany izy fa niakatra any an-danitra, any amin'ny ray, nandray ilay toeram-boninahitra, tompony hery sy ny fahefana rehetra. Izay ilay Andriamanitra tompontsika. Ny fahamarinana dia izay ambaran'i Jesosy Kristy amin'ny asany, amin'ny fiainany, amin'ny teniny, izany no fahamarinana. Ary isika rehefa mamaky soratra masina any amin'ny farany dia isika hoe manamasinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Izay voalaza ny soratra masina, izany no fahamarinana. Ka raha tsy eo ny fanahy masina dia tahaka ny angano ihany no famakian'ny olona sy fandrenesan'ny olona ny amin'i Jesosy Kristy, ny asany, ny asa mahagaga izay nataony, nylay mahandriamanitra azy nanetry tena teo amin'ny hazo fijaliana, nijaly maty nefa niakatra any an-danitra. Hoy ny olona hoe aiza no misy an'izany? Andriamanitra ve izy dia izany no fiainany. Fa ny fahamarinana izay voalaza ny tenin'Andriamanitra sy izay nataon'i Jesosy Kristy, raha tsy ny fanahy masina no miasa, tsy afaka mandray izany ny olona. Jesosy Kristy niakatra any amin'ny ray. Voalaza ihany koa izany fa izy ilay ambony lavitra noho ny fanapahana rehetra sy ny fahefana sy ny hery sy ny fanjakana ary ny anarana rehetra izay tononina, tsy amin'izao fiainan'izao ihany fa ao amin'ny ho avy koa. Efesana 2:1-2 no ahitantsika an'izany. Maneho ny heriny izany. Fa ny zava-misy rehetra ry havana izay mitranga eto amin'ity izao tontolo izao ity dia ny herin'Andriamanitra no miasa sy mihazona an'izany. Ary raha tsy sitrapon'Andriamanitra tsy zavatra mitranga. Eny fa na dia tsy izy mivantana aza ohatra ny manao izany. Hitantsika tamin'ny tantaran'i Joba izao, rehefa narary Joba, tsy hoe Andriamanitra akory ny namparary azy, fa Satana mihitsy no nomen'Andriamanitra fahefana na hatanteraka an'izany. Kanefa tao anatin'izany rehetra izany dia Andriamanitra no mihazona sy nihazona an'i Joba. Andriamanitra no miasa amin'ny toe-javatra rehetra. Ry havana, manambara ny fahambonian'i Jesosy Kristy izany, ny herin'i Jesosy Kristy. Ary tao anatin'izany fiakarany tany an-danitra izany koa, izay tombontsoa manokana ho antsika kristianina,
teny hoe izy mifona ho antsika eo an-tanana gavanany indray. Tombotsoa ny fiakaran'i Jesosy any an-danitra ary fahamarinany izany. Tsy hain'olona raisiny izany raha tsy eo ny fanahy masina. Saotra ny tompo isika noho ny amin'izany. Saotra ny tompo isika noho ny asa mahagaga rehetra izay ataony eo amin'ny fiainantsika sy hiazonany antsika. Fa izao isika ve isan'andro manaiky ny fahamarinan'Andriamanitra, manaiky ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra, manaiky ny fahamarinan'ny ny asan'Andriamanitra izay nataony ho antsika, ka ataontsika ho zava-dehibe mihitsy izany, ka ankamamitsika hiderahantsika azy isan'andro. Fatakin'ny tompo isika hanao izany eo amin'ny fiainantsika mandrakariva. Ry havana malala, ny farany izay hitantsika eto dia izao. Ny asan'ny fanahy masina no mampiaiky izao tontolo izao ny fitsarana. Mampiaiky izao tontolo izao ny fitsarana. Satria ny andriana n'izao tontolo izao dia efa voatsara. Namoa ny dikan'izany. Ny andriana n'izao tontolo izao dia manambara any Satana izany, izay mambabo ny fon'ny olona ary manakona ny masony, tsy afantarany marina fa io Jesosy Kristy io ange dia efa nandresy ny fahafatesana, ary Satana ange efa voatsara tamin'ny hafatesan'i Jesosy Kristy sy nitsanganany tamin'ny maty, tsy manampahefana amin'ny fiainantsika intsony Satana rehefa tena nandray an Jesosy Kristy isika. Fa nandresy Jesosy Kristy ary mampandresy antsika ihany koa izy, ary efa raisitsika sy ataontsika ao anatintsika izany hoe efa voatsara i Satana, dia miombina fandresena amin'ny tombo koa isika. Tsy matahotra isika hiatrika ady, tsy matahotra, tsy kivy, fa hoy ny soratra masina hoe manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Romanina 5:7 no ahitantsika an'izany. Ka na inona ry havako fiampangana ataon'ny Satana atsika, ary izay mihitsy moa no asany, miapanga atsika mandrakariva izy. Fa izao hoe efa voatsara izy, efa resy izy. Rehefa miaraka amin'ny tompo isika dia mandresy mandrakariva ary manoatra noho ny mpandresy ho ilay teny teo. Ny fanahy masina izay nomena antsika sy nomen'Andriamanitra hiasa eto amin'ity izao tontolo izao ity, araka ny voalaza teo, dia mampiaiky izao tontolo izao ny fahotany. Engane mba tsy ho lavintsika izany asan'ny fanahy masina izany, atonga antsika netra tena ho natrehan'ny tompo hatrany andiny tena mandrakariva ary ibebaka. Fa indrindra ny asan'ny fanahy masina dia mampiaiky antsika ny fahamarinana, dia ho raisintsika amin'ny fotsotra ny fahamarinany asan'Andriamanitra namonjeny antsika, ny fahamarinany tenin'Andriamanitra hiazonany antsika sy hiasany eo amin'ny fiainantsika isan'andro, ary mamerona fanantenana ho antsika. Ary ny farany, ny asan'ny fanahy masina mampiaiky izao tontolo izao ny fitsarana izay ananantsika antoka sy toky fa mandresitsika miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Dia ho aminao anie ry havana, izany tenin'Andriamanitra izany, hiasa ao amin'ny fanahinao koa ny fanahin'Andriamanitra, ary hivavahantsika hiasa eto amin'ity izao tontolo izao ity tokoa sy amin'ny olona rehetra. Amen. Ivavaky tsika tompoko,
ry Andriamanitra ray zanaka fanamasina misotranao zay ny amin'ny fitiavanao anay ka tsy nafeninao aminay zay tena sitraka tokoa nambarany teninao teo mpamonjy malalo fa raha tonga ny fahamarinana dia izy ny taridalana anay amin'ny marina rehetra ampiaiky anay koa ny tsy fahatanterahana misotranao koa zay mpamonjy malalo fa izany fananao masiny zany no mitaridalana anay anetra tena eo ambany tana maherinao anay koa ny tsy fahatanterahana rehetra indrindra tompo malalo ampafantatra anay ny marina kehitriny dia mivavaka izay tompo ho an'ny fanitaranao dia hitanao Jesosy ny asa goavana izay mbola miandry ny vola eto manana any amin'izany ny fiaina ny tsiraray avy indrindra manoloana n'izao amena ara-pahasalamana izao dia mivavaka izay tompo mba ho tahinao ny mpanomponao tsiraray avy ka hery amin'ny asanao ary indrindra tompo hanolotra ho an'izany asanao zany jereo manokana reo komity mefiraisan-tsaina ataovy mahay manetry teny mba ny tana maherinao mba ho saina iray sy vava iray tokoa no entinay mankalazanao Andriamanitra ray an'i Jesosy Kristy tomponay ka ho reharehanao Jesosy ny fahavitany zao tranonao Andriamanitra zao araky ny teny zay nampitondrainao hoe ataovy ny tranoko dia ankasitrahako zany raha nkalazainao ianao dia raina mandrakizay ny anaranao masina mivavaka ihany koa zay Jesosy ho an'ireo mpitondranay meo azy ny fahindrena amin'ny fitantanana rehetra meo azy ihany koa ny fahasalamana meo azy ny fahaiza manetry tena ka aizany mijery ny sitraponao Andriamanitra tianao hitantanana izao firenena malagasy zao vavak'izay ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy Madagasikara ampahirezy ireo birao ny Foibe birao ny Mpitandremana ireo mpitandrina maro samihafa manerana n'izao tontolo zao dia ataovy matanjaka koa ny finoanay Jesosy indrindra manoloana n'izao zava-tsarotra miatra amin'ny firenena izao mba tsy hijery ny zava-tsarotra lalovanay fa hijery anao Jesosy Kristy tompony finoana sy mpanefizana izany tompo no vavaka ataonay eo anatrehanao ary mbola maro tsy voataka teo anatrehanao nefa ianao mahalala ny mahasoa anay dia tanterahanao araky ny habe mifamindraponao fa ny vavaka kosa dia iombona anay amin'ilay nampianarinao Jesosy manao hoe raha anay eo zay ny an-danitra ho masinana ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra meonan'izy anina sahazao anay ary mamelana elokay tahaka ny naminay zay meloko taminay aza mitondra anay mifakapana fa manafahana amin'ny ratsy fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen ndeha ry havana hiara hitsangana isika anao ny fanekempinoana laharana fahatelo fanekempinoana laharana fahatelo vakitsika zany a ataotsika miaraka ho fijoroantsika vavolombelona aminaran'ny tompo manao hoe menana Andriamanitra tsy toa izay mpanao ny lanitra sy ny tany Andriamanitra dia fanahy Andriamanitra dia fitiavana Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy meno an'i Jesosy Kristy zanany natokana tompontsika aho tonga izy hitady sy hamonjy ny very izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana izy dia tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay meno ny fanahy masina aho izy ny manambara amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika fanahy iray ihany nanao vampatisantsika rehetra ho tena iray ny fandresena izay eto mandresy zao tontolo zao dia ny finoantsika tompo ampitombo ny finoana ianao amen petraka tsika tompoko tonga amin'ny fotoana izay anambarana rahan'Andriamanitra sika riavana dia hiakatra vetrany ny mpanompon'Andriamanitra nambara izany ao anatin'ny fanarana ny ran'Andriamanitra isika izao ry havana fa izao milaza ny marina aminareo Jesosy mahatsara anareo ny fialako fa raha tsy hiala aho dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra fa raha anty aho dia irahiko ho aty aminareo izy izany ny ten'Andriamanitra razana avy amin'ny filazantsara ny soratan'i Jaona toko faina amby folo ny andininy fahafito izany ny arabanantsika rehetra manaraka zao a fampivavahana miainga avy amin'ny Fjkm Ambohijafy Fanantenana zao natratra izao a
andro Niakarana taona 20 izao fiadan'Andriamanitra ho amiko sy ho aminao. Rarintsika riavana araka ny ten'Andriamanitra mity hafatanana ary faly isika satria niakatra marina tokoa ny tompontsika lalana tsy maintsy nalovana zany ary mialohan zay no afany zay nandrotsaka ny fanamasina dia miarabantsika manokana natratra zao fotoana izao. Ity fotoana ity moa riavana dia fatatsika fa Andron'ny fanitarana ihany koa ary fatatsika fa misy ny komitin'ny fanitarana ny Fjkm Ambohijafy Fanantenana tanterahin'ny Mpitandrina dia miarabantsika rehetra ihany koa zany komitin'ny fanitarana zany natratra zao Andron'ny fanitarana taona 20 izao. Miarabantsika satria nahoana mamaraparantsika amin'ny ankapobeny atao hoe asa lehibe na gros œuvre amin'ny fanitarana satria manao ny lavarangana eny ambony tsika amin'izao fotoana izao ary izany indrindra no antony izay fanoanantsika hifanentanana amintsika mba tsy hitsahatra ny an'olitra isika araka ny tenin'i Jesosy hoe mahasambatra koa manome no mandray dia misy ny valopy andro-tsatsika izay fanoanantsika amin'ny fanohizana sy famaraparana zany lavarangana balcon amin'ny trano vaovao izany dia ankasitrana sady itsika izay manaraka zao Fanopoam-Pivavahana zao na iza misy anao toany ny asan'Andriamanitra matao anao mbola velonaina dia tian'Andriamanitra anao ny asa fanompona ary ny teniny koa dia milaza hoe misy mahafoy nefa mitombo fananana ihany ary misy fatrapahitra loatra nefa tonga miamalahelo dia ampahirezana isika ary isorana sady ny fanoananao amin'ny zazonao toa ny amin'izany ezaka anaovantsika ny lavarangana ao amin'ny trano vaovao ny Fjkm Ambohijafy Fanantenana izany dia makasitraka ny isa-tokantrano sy isika rehetra manoloana izany fifanoanantsika ny amin'izany ezaka ho amin'ny fanitarana izany arak'izay ananana tompoko no ankasitrahana fa tsy zay arak'izay tsy ananana akory. Ny raha manaraka dia mianatra ny katekomena amin'ny Fjkm Ambohijafy Fanantenana ny alahady zao 24 Mey manomboka amin'ny 12 ora dia aoka mba hifanentana isika. Mimana ihany koa isika fiangonana sy ny zanaka ampelezana rehetra fa ny voka-dehibe dia ny alahady 7 Jona ho avy izao ny vola ho azo amin'izany voka-dehibe zany moa dia fanoanantsika ny fampandehanan-draharahan'ny fiangonana sy ny asa anatiny sy ivelan'ny fiangonana dia ankasitrana sady ihany koa isika na iza misy anao eto toerana an-tafin'ny ndrika dia miandry anao ny fiangonana ataovy zava-dehibe ny fifanoanana ao anatin'izany voka-dehibe fiangonana iarana amin'ny zanaka ampelezana ny alahady 7 Jona ho avy zao izany dia mampahery antsika rehetra riavana manaraka izao fanampivavahana zao mba hitondra mavaka hatrany izao tontolo izao misy atsika indrindra ny firenena malagasy misy atsika tsy ravoravo tanana fa mba ahery hatrany ahery amin'ny vavaka ahery amin'ny famakiana ny ten'Andriamanitra hivavaka tsy mitsahatra dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Anatanteraka ny rakitra isika riavana ny ira fa 700 no iraintsika ao anatin'izany fanaovana ny rakitra izany. Andeha hitsangana isika rehetra anolotra ny rakitra izao. Andray ihany koa ny tsodrano. Anterinay ny fisaorana anao Andriamanitro fa sitrakao ny nanome anay ny fitahiana. Afaka manolotra vola ho fampandrosoana ny asanao zahay. Ary mino sy manantena fa ho raisinao izany. Fa mihoatra noho izany ny tenanay
atolotra eo anao. Araka ny tenin'ny soratra ao masina ihany koa mahazo toa manolotra ny tenanareo an'Andriamanitra, olona voazatoetra, mpiasa tsy mahazo enatra, mizara tsara ny teny fahamarinana. Koa mahatoky izahay fa mbola volanay ianao, ameno anay trano fanamasina ianao, atanterahana izany. Ary ankehitriny Tompo, raha hiatrika herinandro sy andro vaovao izahay amin'ny manaraka rehetra, dia ianao ihany no atanteraka ny tsodraninao masina aminay rehetra, dia tononona sy atolotra amin'ny finoana izany ho tanteraka amin'ny tsirairay avy sambatan'olona. Ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra, hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo amin'ny Kristy Jesosy, ka ho fihainoana fahalalana tsara ny sitrapony ianareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy. Amen. Andeha ataontsika ry havana ny hira fanampiny 7:20 ataontsika izany ary rehefa vita izany dia mipetraka sika manao ny trinité masina. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.